firalo andriamanitra ny famoram-po mandrakizay tokoa ianao zay mampaharitra ny fahasoavanao dia ny famelan-oeriko anay ny fandraisana anay ny zanakao amin'ny fanamarinana no ny famelan-keloka zay menao feno dia feno amin'ny anaran'olo i Jesosy tompo sady mpanavitra anay ny teninao rehetra sy ny fiasanao dia tsy misy izay tsy ho tanteraka ary tianao zay ampidirina amin'izany planina mahagaga indrindra nefa mahafinaritra ary mahasambatra dia ny planiny fanavotanao anay ary zany anambaranao taom-pahafahana zay ny jobily masina indrindra eto ianao Jesosy amin'izao zoka dia misaotranao amin'ny fanatrianao ary ingavy ianao mangataka anao mbola hiteny araka ny fombanao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ko dia mbola irao ny fanahy masina ibetsika hiteny amin'ny fonay ary andresy lahatra mihitsy anao rotoro ny fovato anaisotra zay rehetra tsy nambolenao anavao anay koa mba hanana firaisana velona dia fihavanana amin'Andriamanitra zay tianay indrindra ho fahavelomana ho fitsanganana avy amin'ny fahafatesana noho ny ota izany ary indrindra hijeronao amin'ny voninahitra dia mahatompo ny tompo anao sy mahampanjaka ny mpanjakanao anay amin'ny anaran'i Jesosy ty lay tsy miova omaly ankehitriny ary tsy ova mandraka izay mazona maniry sy mangataka izany ho voninahitra ho ray masina irery ihany amen fa indrindra mbola manotra ny fiara-pana masina antsika ankonan'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra zay ho raisitsika dia araka masoratra amin'ny filazantsara araka Matio toko 7:20 natolotra ho vankitsika dia ny 7:20 ka hatramin'ny 7:30 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristina indro ary aza mino ianareo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka neo famantarana lehibe sy fahagagana ary raha azo atao na dia ny olo mbo fidy aza dia ho fitahiny indro voalazako aminareo raha teo izany ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any anefitra izy aza makany ianareo indro amin'ny efitrano izy aza mino fa tahaka ny helatra avy any atsinanana ka hitatra ny andrefana dia ho tahaka izany ho fiavin'ny zanak'olona fa izay toerany faty dia any no iangonan'ny voromahery ary raha vo afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo masoandro dia ho amazinina ary ny volana tsy ahazava ny kitana hiraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra hozongozonina ary amin'izany andro zany dia iseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary ahitany zanak'olona avy amin'ny tery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahony lanitra izy ary amin'ny ampanenona mafy ny trompetra dia aniraka ny anjeliny izy ary ambonin'ireo ny olom-bo afidy avy amin'ny vazatany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra ary mianara ny fanohanana ny amin'ny aviavy raha vao manaraka ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona dia tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo zany rehetra izany dia aoko fantatrareo fa efa akaiky mby eo ambaravarana izy amen ny lohateny lehibe zay manjinitsika mpianakavy ny finoana mpamonjy eto mitidiny masina varantepofonjato fitomben'ny hekitara ty miandro somafy novambra ty dia ny hoe ny jobilin'Andriamanitra ary amin'ny fiandro marainy ty araka zay fa nampilazaina na nampanambara-panompon'Andriamanitra teo ny jobilin'Andriamanitra dia hitarafana an' Jesosy miverina na hoe mitaratra na maneo ny fiverenan'i Jesosy ary ny andiny soratra masina zay mahafe izany indrindra dia ny andiny fahatelo amin'ny telopolo eo averitsika manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia ho tahaka izany koa ianareo izy raha vo hitanareo zany rehetra izany dia ho fantatrareo fa efa akaiky mby eo ambaravarana izy inona moa zany hoe zay rehetra hitanareo zany raha ny andiny faharoa amin'ny telopolo dia milaza hoe mianarana amin'ny fanoharana amin'ny aviavy raha vo manaraka ny rantsany tia mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona fanoharana ny firenen'ny Israely io zay niverina tany tany araka refiteny hoe niverina amin'ny taniny i Jiosy ka tamin'ny volana May taona 2019 no nitsangana ny fanjakana Israely indray ny fanjakana Jiosy ny fanjakana Hebreo ao Palestine hatramin'izay mandraka tihitriny zavatra tsy nisaintsainina izaniza tokoa zany satria miroana ary nahelin'Andriamanitra maneran'izao tontolo zao izy ny firenena zay atao zany dia rava tanteraka ny maizy azy na ny fiteniny na ny fombany na inona ina mikasika azy dia tsy misy intsony satria efa nahely
zao nefa na dia nieri-patra na toy izany aza ny firenena jiosy no nierin'Andriamanitra tsy tosy ny famirampony. Mety isika nieritreritra hoe narian'Andriamanitra nga izy na narindrany izy. Aonao hoe Paoly sanatria izany, sanatria Andriamanitra tsy manary ny olona ary manangono azy indray tokoa. Araka io zany dia mitsangana indray zany hoe fanjakana jiosy zavatra tsy saintsain'ny firenena na iza fa ny firenena mikambana dia natao hoe société des nations unies tamin'ny fotoanandro raha teny frantsay no ilazantsika azy izy nanangana ny fianjakana Israely indray. Ka ty hoe manarika ny rantsany mandravana zany hoe miverina maniry indray izy. Ty hoe ino ny ty avy aiza izy io avy amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Famantarana iray zany. Ny famantarana eo alohany zany dia hoe androm-pahorinana androm-piorina ny mialohan'ny fiverenan'i Jesosy. Fambarantsika hatrany hatrany raha zay ny tenin'Andriamanitra hoe fahoriana be any zany hoe ka tsy misy fahoriana mihoatra zany. Ary raha tsy nohony amin'ny olom-boafidy dia hoafoezina io fa tsy misy na iza mahazaka io fahoriana io lalina loatra izy. Ka ahoana ny fahoriana satria nandahan'Andriamanitra ny olona, nandaha ny fahazavana izy. Anika dia mihitsy koa raha volazaina ao anatin'ny aiziny sy fahalalana, ao anatin'ny aiziny fandavanan'Andriamanitra ary ao anatin'ny aiziny fitsaran'Andriamanitra azy koa. Zay manahirana indrindra. Eto kosa nefa tsy hoe teny mitsara hanameloko fa tena filazantsara ny Jesosy Kristy dia hoe jobilon'Andriamanitra mitaratra ny fiverenan'i Jesosy ny tompo sy mpamonjy azy. Ary dia lazaina ny filazantsara aminika hoe raha hitanareo vao tonga zany loza mafa miasa fikortanana fitapatabana ady lasy ny sisa andrandao izy ny lohanareo fefakaiky ny fanavotana anareo. Zany hoe izy ny efakaiky Jesosy mpanafitra atsika. Ary zay no ambarany eo andiny fatelo amin'ny telopolo hoe aoko ho fantatra areo fa efa akaiky mby eo ambaravarana ny tompo. Atateraka ny voalazany ny Apokalipsy toko fatelo andiny farapolo hoe ao noho i Jesosy elo mitsangana eo ambaravarana ho izy ka mandondona raha misy mian'ny feto ka mamono varavarana hiditra eo aminy aho hiary sakafo aminy aho. Miaino ny feko zany hoe mamantatra ny hevitr'Andriamanitra, miaino tsara tokoa sy mandinika ny voalaza ny soratra masina fa teny faminaniana io zay nambarany tompo tamin'ny alanany faminaniana fa nahy masina nampitenena sy nampangoatany ireo mpanompon'Andriamanitra ka sambatra zay mihavina ny teny faminaniana ary olona tafaorona tsara izy. Raha iveriny Jesosy dia mba hitany mijoro isika tsirairay avy amin'ny finoana satria no ny finoana io ny aretatsika dia amin'ny finoantsika koa mamonjen'Andriamanitra antsika. Zavatra lehibe zany. Fomba ona ny manoran'izany hoe famonjena izany dia amin'ny alalany natao hoe jobily io nomen'Andriamanitra antsika. Ka fantatritsika raha onivony sela moa zay misy atsika eto dia arolazaina hoe ty taona ny jobily na fararanona jobily dia ao ny fadimy-ambinipolo taona ny toby lehibe ankaramalaza na ny marina dia ny asany mamaneny lavo zany zay nanomboka tamin'ny roa aogositra taona 1970 indrindrandrindra ary tsy lavitra akory dia nankalaza ary mbola ao anatin'ny fankalazana fadimy-ambinipolo taona ny fiangonana toby fanantenana 17 hektara koa isika. Samy asan'Andriamanitra avokoa io reny ary aneranera taona na miara mirindra amin'izany dia ny isan-taona ny fifoazana. Ka fety lehibe ny jobily moa araka n'izao hitatsika izao dia inona kosa nefa no hafatra ho antsika, inona no hevitry ny ty hoe jobily zay omena antsika ity. Voalohany avy aiza ity jobily ity? Fantatra araka n'izany fa tsy avy amin'olombelona izy, tsy avy amin'olombelona ny jobily ka hoe nde mba hanao jobily tsika na hoe asan'olombelona izy na hevitr'olombelona fitrasany olombelona fa tena hevitr'Andriamanitra izy ary famezan'Andriamanitra ny jobily. Omeny ny jobily noho ny fitiavany antsika. Ka tsy isika no manao jobily na hoe atao jobily, na hoe manao jobily matsy na hoe atao jobily dia olona fa vitany aminy. Ny asan'Andriamanitra ve dia hoe fa vita ka hitsatra eo sanatria zany tsy zay mihitsy mio. Arak'izay ny hevitry ny hoe jobily amintsika tokoa dia fety izy, fahatsiarovana, fankasitrahana ny soa tsara mety nataon'ny olona na fahasoavana azo fiangonana fa tsy niriny eo mazana ny hoe mitsahatra amin'ny sasarany izy dia ny asany zany na ny fantony zany dia olo lazaina amin'ny teny malagasy hoe misotro ronono. Ka zany
zany ko ve ny hevitra ny soratra masina. Raha soratra masina raha ny testamenta taloha ny zoina ny tena hoe jobily tsy dia milaza loatra hoe fahatsiarovana ny fa famangin'Andriamanitra izy, famangin'Andriamanitra dia amin'io izy manao asa fahavotana. Io itsika hoe ny hevitra ny jobily zany na eo aza ny fiheveratsika olombelona azy ho fety lehibe tokoa dia fety mampitsahatra amin'izay natao izy ary dia ankasitrahana izay nanao tsarovina ary omemboninahitra ny fahatsiarovana izay soa mety nataony. Ny soratra masina kosa dia milaza marimarina fa tsy le hoe zavatra lasa ny jobily fa zavatra tonga ny jobily. Eny mety ahatsiaro ny lasa ianao fa ny tonga ankehitriny ny zava-dehibe ary mampitandrina antsika tsara ny fanaovana an'ity jobily ity izany. Raha tsarovintsika ny lasa dia tentsika tahaka ny mpanao salamo hoe inona no avalitra ny Jehovah noho ny soa rehetra izay nataony tamika. Io nefa tsy milaza hoe satria fananao ianao Andriamanitra dia isorako ianao ka dia vita ny atsika sy ianao, fa ny atsiarovana an'iny dia mba hanavozana ny fanekeko amin'Andriamanitra sy ny fanoratenako. Hoe hitako fa zava-dehibe nataonao amin'ny fiainako, tsy nahita ary tsy nahalala fa tsy anao mpamonjika ankehitriny manolo tena ho anao. Dia tahaka ny Joshua nilaza fa izay hoe izafy ny ankonako izy dia hanompo ho an'i Jehovah Izahay. Jobily zany satria voavangin'Andriamanitra. Ka iny ty famangin'Andriamanitra ity dia torina tamintsika tamin'ny alatsinainy lasa teo ny voasoratra amin'ny bokin'ny Levitikosy 5:10 dia eto amin'ny anaran'i Jesosy andiny tioratra masina izay fototra io manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo miantso fanafahana amin'ny tany ho an'ny mponina rehetra ho amin'ny jobily ho anareo zany. Miantsoinao izy fanafahana, fanafahana ny fatorana zany tao, misy gadra tao, misy sigo aty zaka tao, ka rehefa tonga ny jobilin'Andriamanitra fanotsorana. Manana troso zao ianao angamba? Eny manana. Amin'ny namanao, mpampiasa anao, amin'ny hafa koa. Dia rehefa tonga kosa ny jobily votsitra io ary fotoana andrandraina lehibe zany ny jobily. Milaza zany fa avotana ianao sy ny mombanao. Teo amin'ny eritreritra izay dia atao hoe lasa lalàna ny fanomerana troso amin'ny alalan'ny fanompona na fampanompoana, tsy tahaka ny hoe fanandevozana kanefa tsy lavitra zay na samy jiosy azy. Ka rehefa tonga ny jobily votsorana tompo afaka tsisy an'izany hoe mpanompona hoe manana troso zany. Tahaka zany koa satria sahirana izy ara-pivelomana dia voatery mivarotra ny fananana. Ny tany rindrindrindra kanefa ny tany zava-dehibe tahaka antsika malagasy zava-dehibe amintsika ny hoe tany razana. Rehefa tsy manana tany razana ianao dia olona mirenireny sisa ka manahirana na sanatrika hoe ny vahiny lasa tompon'ity tany ity fa inao tompony ray mangataka miatiny. Tatsika zay tsy zakatsika raha amidy ny tany razana, sotoavana fototra zany satria mifaningitraina loatra amintsika ary mantsikatsika ny tany zay men'Andriamanitra amintsika. Ary dia tahaka an'izany tamin'ny andron'ny Jiosy raha nisy zany varotra ny tany dia tsy maintsy avotana io. Any mijery mitoko fa 2:30 moa dia milaza tsara ny tenin'Andriamanitra na dia fepera-tanàny Kaldeana azy ho izy ny tany babo eo da ny Israely io dia vidio vola indray izy, vidio vola indray izy, dia vola fotsy mihitsy no natao hividianana azy. Famantaran-kevitra na sembolika tena matanjaka zany. Arak'izay ny testamenta vaovao dia tsy sanatria manohitra ny hoe jobily-panavotana io fa vao mainka aza manatitra. Ka votsonana amin'ny inona kosa nefa tsika indrindraindrindra amin'ny inona ny fatotra mahazo antsika rehefa amin'ny fahotana. Inona no entana zay tsy zakatsika? Tena fahotana io na ny vokatry ny fahotana, fahasimbana, faharavana, rofy, aretina sy ny sisa sy ny sisa, na amin'ny tenatsika na amin'ny mpiaramoninatsika na amin'ny ankohonantsika na amin'ny fiangonantsika koa azy. Ka tonga ny jobilin'Andriamanitra manafaka manome fanotsorana heloka feno ary amin'ny alalan'izany zay olona nizokainy devoly tsy alalan'Andriamanitra na ny sitrapon'Andriamanitra fa ataona ny devoly ho fitaovana azy hanohitra n'Andriamanitra sy ny sitrapony eo no amerenan'Andriamanitra ho amin'ny ray miverena. Zay ny jobily zay ary dia aoka hiverina ny fitiavana voalohany marina dia mitsahatra
na fomba ratsy fanaony olona rehefa tonga ny jobily reo le teny hoe manamasina ny tenanareo fa raha ampiso dia iseho Andriamanitra ary zay ny jobily fisehoan'Andriamanitra ka tsy ho fitsarana ho fanameroana fa tena fanavotana ka zay ny olona niomanany amin'izany nanasany akanjony ho ny tenan'Andriamanitra tamin'ny rano zanak'ondry feno tetsia tanteraka ny jobily mpanavotana zay ataon'Andriamanitra ho azy zavatra lehibe amin'ny teny hafa izy dia zao raha nozigainy devoly ny fahotana ny olombelona tonga ny jobilin'Andriamanitra dia averiny amin'ny hanana ny zo amin'ny mahazanak'Andriamanitra izy amin'ny maolon'Andriamanitra azy izy ny zo dia ny voninahitry'Andriamanitra ho aminy ny zo dia ny fahasoavan'Andriamanitra mitoetra ho aminy ny zo dia ny fanamarinan'Andriamanitra azy ka tsisy afaka hanameloka azy na ningotra ny sainy na ny fony mangina satana rehefa tonga ny jobily avy amin'Andriamanitra fanavotana tsy misy ohatr' zany dia taeo na tanterahan'i Jesosy ny teniny hoe raha ny zanaka no afaka anareo izy dia ho afaka tokoa afaka indrindra afaka marina dia marina ary tsy misy tsy ho afaka averiny aminy mba hanana ny zo feno dia ilay voalaza ny jaona apôstôly ao amin'ny filazantsara ny jaona toko voalohany dia faharoambin'ny folo hoe zay nandray azo izy dia nomeny hery ho tonga zanaka hay moa zany zaty Jesosy hay moa zany zay zao nataonao ho zanakao fa nimitraina aminao manana anjara aminao fitafitiavanana aminao nataonao olonao mitoetra fa tsy hoe anivela ny fanjakan'Andriamanitra miverina manana zo feno ao fanjakan'Andriamanitra zany ny jobily ka raha misy ny ankasitrahana amin'ty hoe fankalazana jobily na fanaovana jobily sanatry tokoa isika olombelona f'Andriamanitra zay tompony zany ny asa zany ary ny asa ny jobily dia ny asa ny fanavotana ary fanavotana fino rehefa zay koa raha milaza isika dia reloa ny olombelona dia zao mampisahatra zay nanao asa fanomponana andrizy taona maro izy mame fisotrondronona ho azy ny sisy inona ny fitsarana men'Andriamanitra antsika dia tsy inona fa ny fiadanam-po zay le ten'Andriamanitra hoe mahaokatsika azoto hiditra amin'ny fitsaharany raha mbolomena jobily za senao na mikiandro ty miazakaza atao viveriana mihitsy mba handraisana io jobily io aza velo vosotra io sanatria satria io ny fanavotana anao ary hany fanavotana anao dia ny varavarany lanitra zay sokafan'Andriamanitra ka hidinany eto amintsika ary amin'ny alalan'izany dia tanteraka ny tenin' Jesosy hoe ho hitanareo ny lanitra misokatra ho izy ary ny antenan'Andriamanitra midina miakatra eo amin'ny zanak'olona zany hoe faneombonahitra feno zany ahoana tsy hiteraka fiadanam-po zany satria eo any matsiary hoe saotranao Andriamanitra o fa na dia lotoiny zavatra maro aho na dia tao aza mipentipentina maro samihafa ny amin'ny titany feno ota ity no ny famiraponao dia ny diovinao aho ary dia ataonao hoe zanaky ny fiadanana ianao midira amin'ny fiadanany tomponao midira amin'ny fifalin'ny tomponao midira ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ary manaova jobily miaraka amin'Andriamanitra satria ny jobilin'Andriamanitra no raisinao dia famelan-keloka tolobozitra feno na amin'ny ota rehetra zay mety natao mba tsy ho faty amin'ny fahotantsika isika ny atao hoe maty amin'ny fahotana tsy hoe ny olona tsy nahalala fa ny olona nahalala nefa miny manajamba teny manajamba ny masony ny fahotana dia ny olona efa tolorana nefa miny mamongo tanana ka mandany famonjen'Andriamanitra azy na koa mamilalana ny amin'izany ary zany ny ten'Andriamanitra menantsika ho amin'ny enandro izy ao nisy atrany hoe aty Kristy ary izy zany hoe aty ny tena misy an' Jesosy aty ny tena sitrapon'Andriamanitra aty amin'ny tsy haiko fitahina ny olona manana an'Andriamanitra satria Jesosy ao aminy ilay marina no jobiliny ary tsy mety andevozina ninonino izy araka ny tenin'ny Paoly hoe aza mety asiana zigo zay tsy antoninareo iraisina amin'ny tsy mino jobilin'Andriamanitra mitaratra ny firenan'i Jesosy ilay malala indrindra milaza ny firenana isika eto satria efa tonga tety amintsika tokoa izy ary araky ny voambara dia mbola iverina mety amintsika izy mazava moa nambarany zany apôstôly toko voalohany nde faraky amby folo manao hoe amin'ny anaran'ny tompo la Galiléa no reo manjely ny teny tamin'ireo apôstôly nahoana amin'izany eto mijery ny lanitra ianareo iny Jesosy iny zay nampiakarina ny ala taminareo ho any an-danitra mbola iverina mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy miakatra ho any an-danitra dikany dia hoe eo mirahona
ary eo amin'ny voronahitra amin'ny herin'Andriamanitra tsy toy tsy voatana ny tany Jesosy. Tsika mety voavaliko hita an'ity fa izy tsy voatana, tsy voatana ny fasana, tsy voatana ny fahotana fa mahery no zany rehetra zany ary mahery hanao fanavotana ho antsika anome jobily ho antsika. Fomba ahoana no isehon'ny tompo dia mazava ny tenin'Andriamanitra zay fatrany amin'ny Levitikosy moa amin'ny hoe tsy maintsy tsofina ary tsofina mafy ny anjomara hoana ny amin'ny Levitikosy 5:27 tany dia vakina eto milaza ny hoe mitsofa anjomara avo feo izy tenin'Andriamanitra amin'ny andro 10 amin'ny volana 17 dia amin'ny andro fanavotana no itsofanareo anjomara eran'ny taninareo ataovy manakoako ny jobilin'Andriamanitra. Zay dia tena hevitr'Andriamanitra ary zany dia tsinona fa anteriny eto amin'ity Matio 4:20 indrindra ny andiny faraky amin'ny 30 aona ny voalaza ao ary amin'ny ampanenona mafy izy ny trompetra dia aniraka ny anjeliny ny tompo ary angonindreo olom-boafity avy amin'ny vazatany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Zavatra tsy hita velively zany ampanenona mafy tsy hoe manao hoe feo hafahafa zany fa miezaka ary manezaka amin'ny herin'Andriamanitra zay ao aminy ny mpitsoka trompetra ka rehefa manao jobily aza manao jobily mangozogozo satria masina mahery dia ny voninahitran'Andriamanitra no eo ary miaraka amin'izany tsy vitan'ny tenako tokoa ny jobily fa Andriamanitra zay tompony no manao azy ka raha milaza ny ten'Andriamanitra hoe ampaneno mafy ny trompetra dia tsy lavitra an'io sika hoe ataovy misandratra ny hira ary ny jobily rehetra satria fetin'Andriamanitra famangino fanavotana dia tsy misaraka amin'ny hira fa neva ny jobily. Aoko fantatritsika zany rehefa tsy hira fa neva dia mitovy amin'ny andro andavanandro ihany ny fotoana inona na inona taon'ny olona. Ny hira fa neva no trompetra n'Andriamanitra mahery zay amanginy ny olony ny vantana hijorony eo aminy hidina ny voninahiny ary anambarany hoe anaka sitrana mirofonao, anaka matoky voavelany eloko ao, beantso asy ianao zay ary tsy maintsy ezahana mafy zany hoe tonga ny jobily ampanenona ny laklosy na ny feo na inona na inona dia mifaly avanja ny olon'Andriamanitra rehetra, mifaly avanja ny ankonan'Andriamanitra rehetra. Tsy hoe sanatrika no laza masaka tsika fa tsy diso angamba ilaza fa voaingana dia miainatsika teto amin'ity toeran'ity zany ary mbola iainatsika ary irina mbola iainatsika na hoentina amin'ny toeran-kafa na rehefa nira faneva satry bonatra fiana na hatramin'ny zaza kely ary dia miretina izy na ny pira toy ny ary elatra vetivety eo satria mitsangana eo ampovoan'ny tompo. Tsy hoe sanatria mpitady famantarana isika raha tsy mahita fahitana dia tsy ino fa ianao zay nanatrika ny fivoriana tao amin'ny tao hoe antsakirany jobily teto amin'ny fiangonantsika tsy lavitra eto tamin'ny andro asabotsy dia tsy vitsy nahita fa rehefa nyredona ny hira niakatra dia voaka setroka teo amin'ny alitara zay nididinina setroka mampatsiaro ny Isaia nahita ny voninahitran'Andriamanitra zavatra ngeza tena jobily tsy le hoe setroka nitatiaviny fa Andriamanitra misy eo amin'ny voninahiny amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira sy ny feonkira mahery amin'ny alalan'ny zava-maneno ka jereo tsara ny fiandohan'ireny hira fanevo reny fa tsy avy hatrany dia manao hira fanevo tsika fa jereo fa tsy maintsy mifeo trompetra ao dia inoy tsara manomboka zao hoe inzay zay reo le feon'ny trompetra manezaka ny trompetra mihevitsika dia ao noho ny trompetra mifoazy ianao zay matory ary mitsangana maty dia fahazavanana hanazavanao Kristy ary raha mifoenao dia mifoaza tsara trompetra n'Andriamanitra dia mifahara dia misikina amin'ny finoana dia maharety eo amin'ny fanompona ho tanteraka ny teny fitrasana. Tsy inona ny teny fitrasana fa iomenantsika io hoe ho fantatrareo fa efa mbiakaiky zany hoe efa tonga Jesosy, tonga ny mpanjakanao avy ho anao. Misoratra masina ka ny antony iverenan'i Jesosy dia io moa dia ao anatin'ny fanekentontsika hoe ho avy izy tsara ny velona sy ny maty kanefa miaraka amin'izay dia nandray ny azy tokoa ho any amin'ny marak'izay araka ny tenin'Andriamanitra zay fa menantsika teo dia tsy inona zany fa ny Tesalonianina voalohany toko voalohany andiny faharokatra amin'ny fahafolo ary raha ho avy izy dia akatsika tokoa ho any aminy kanefa mialohan'izay dina nataony ho vany
ty endriky ny fahalemena feny fahotantsika ty itovy endriky amin'ny hojana apôstôly amin'ny epistily voalohany toko fahatelo zany zavatra lehibe ovana olon'Andriamanitra ary hain'Andriamanitra io dia miaona aminy ary zay ny zava-dehibe hanao jobily nefa tsy tafahoana amin'Andriamanitra inony zany riavako jobily ve zany tsy azo anaovana saritsary ny jobily satria n'Andriamanitra loatra io da ny amin'ny fankalazana azy dia zava-masina ny jobily ary nataony tompo an'ny fiangonana tokoa izy rehefa zany aoko amin'ny fahamasinana no anaovana jobily aoko amin'ny fahadiovam-po mijerena azy fa tsy madio-po tsy mahita azy fa ho Jesosy sambatra madio-po izy mahita n'Andriamanitra teny hafa dia hoe aza fangaro aorona zavatra hafa izy aza sina masirasira hafa izy tena ny teny Jesosy tandremo masirasira ny fariseo dia ninony io tsy atsarambelatsy mo jobily nefa ny fono izy tsy mifora sarotra izany na masirasira ny fanafianana ota ambadika any dia ampinany fanamarinan-tena jobily tsisy bebahana tsisy jobily zany tsisy tafiditra amin'io feto masina io fa mitakona saoko ny teny mamariamandrayntsika ataony Jesosy bambaray izy na rehefa matoko tena ny olona na mirereny dia anao an'izao raiky dia akanazany ty nenay fady an'Andriamanitra irery ny voninahitra ary ny voninahitra tsy angalarina sanatria ka re hitondra afo-tsy masina satria masina io dia hiatra fandavan'Andriamanitra sarotra loatra moa nazo ny zanak-arona atoko tena izy mirahalahy dia ty zay zanak'ampisorona ka dia zay apitone atao kanjo naringan'Andriamanitra to mba hatsisy ane zany riavako sarotra loatra zany tsy azo entina amin'ny fahazarana tsy azo entina amin'ny fanamarina tena ary indrindra koa tandremo so mbola tsy mino tsika tandremo so mbola tsy mino tsy misy mifankasitrahana zay tsy mino fa zay mino ankasitrahana na dia tsy nahita dia sambatra ianao satria ny tenin'Andriamanitra no raisinao hoe ho avy ary tonga efa tonga ianao Jesosy mandray anao zay fa mangin'Andriamanitra ny jobily rehefa zany tsy maintsy avaosina ny fanoloran-tenantsika ho an'ny tompo raha olon'Andriamanitra koa ka hoe hiatrika jobily tsy misy efitra io tsy amin'ny zavatra tota io tsy amin'ny fo efa manitra ny fahotana fa tahaka ny hoe fa mangino fanahy masina tokoa miditra amin'ny siny oditra tsy maintsy avaozina ilay siny fa raha tsy zany ho izy tritra izy dia avery fotsiny ka manahirana zany hoe nanao jeboly kanjo votsitra mety ho vitany angely jobily no famirapon'Andriamanitra fa ny fantanina rehefa aveo hoe nahazo na nandray marina tokoa ve ianao ary inona no azo tao mba afaka handray arandray feno zany famangin'Andriamanitra zany tsy maintsy misikina finoana isika riavako satria andro mahery ny jobily mahafamangin'Andriamanitra azy tsy anao tahaka ny olona mbola tanora fan'Andriamanitra hoe zary mama dia te hahitan'i Jesosy aho ka sara le hoe ma te hahitan'i Jesosy kanefa amin'ny fomba ahoana ampanamina lalany tenin'Andriamanitra zay no anorenana nafa na te hahita maso mihitsy aho izy tahaka anao dia tsy fantsangeva zavatra sarotro zany tonga tamin'ny fotoana vava tsara ary ianao izy zay no vavaka sa rehefa aveo no manomboka anitra hitany hoe tombotry ny tompo ompo tamin'ny amin'ny fijaliana torana teo fa tsy misy ty nofo ty ahazaka raha tsy misy vonoana raha tsy misy fibebahana raha tsy misy fivavahana raha tsy misy famezam-boninahitra tsy maintsy misikina ny tenin'Andriamanitra ho finoantsika an'Andriamanitra tokoa ny jobily ka tsy zaka ny asan'ny nofo io ary tsy ampenan'Andriamanitra koa olo toy ny nofo dia afo tsy madio zany raisina ny fibebana amin'ny fanetretena izy ravako raisina amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana izy hoe vonona izaho iaona amin'Andriamanitra tsy iaonana amin'Andriamanitra tsy maintsy misy fanamasina ny tena izany ary rehefa zay dia andray ary andray amin'ny fahafenony zany hoe jobily mpanavotana an'Andriamanitra ho famelana ny heliko zay ny antony amezan'Andriamanitra jobily tsy any amin'ny voninahiny fotsiny izy ny fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny tsy misaraka amin'ny fanavotany ny olony ny fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny tsy misaraka amin'ny famonjena zay atony maimaim-poana ho asy ianao izao oko ho vonona tsara ny amin'izany izy raiso amin'ny fankasitrahana rehefa zany ny fanomezan'Andriamanitra izao ninona nomenanao na tamin'ity ampity efa jobily raha teo zany dia raiso io roainy dia volotoero izy aravela isy hoe hianahana na fisalasalana amin'ny fonao ary zany tsy maintsy anaovana ny asa fampahirezana satria misy amintsika tena mankitahita manam-panirina tokoa hoe handray anao a Jesosy io amin'ity andro ty mba handray sy hiazona ny teninao nefa tsy mahazona
zany ka dia zao miatorano izy ny tompony ary hainy manome anao ny teniny ary hainy koa mambamaka ny teniny io mba hitebona ny teny mba hilonao ny fiainanao ny ten'Andriamanitra dia hanindry ao aminao amoa ny vonintsara na dia ny fiainan'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra. Hoavy Jesosy ary rehefa tonga izy sambatra izay miomana amin'izany fataony mahita azy tokoa ary rehefa miona amin'ny ndraiky maso afaka ny heriny sitrana ny rofony maiva entany misava ny aizina rehetra izay tsy hainy ny tenany ho voninahitran'Andriamanitra. Vavatsika jobily masina jobily ambony rindra jobily feno ny menao anay mba tsy haningotra anay sanatry Andriamanitra nanindraindra izany na ny ankalazy zany dia dario amin'ny fanahy masina zay izay manitsy anay mampianatra anay tsy handeha amin'ny herin'ny tenanay na amin'ny fahazarana na amin'ny fatokitena sanatria fa anaiky ianao ho tomponay tokoa ary zany natao hoe jobily misy eo ny fanavotanao satria tsy nay niavo tena izahay na nanavitra na ny fanananay na inona fa inao maty ho anay Kristy Paska ho anay zany ny jobily masin'Andriamanitra izay tianao ampitoerana mandrakizay raha ampitoeranay koa ao amin'ny fanjakanao mba hatonga anay ho zanak'Andriamanitra ary raha zanaka dia mandova an'Andriamanitra sy mpiray lova amin'i Jesosy Kristy anio ampitso ary ho mandrakizay ho voninahitran'Andriamanitra. Amen.